Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Insha Allah tsiela de hiditra ao anatin'ny Eid al-Adha na Eid lehibe izay anovantsika sorona ireo biby fiompy eo ampelantanantsika. Izany dia azontsika tamin'ny fomba mampanao ny raibentsika Ibrahima alayhi salam rehefa nahita tsindrimandry fananao sorona ny zanany la Ismaily ary noporofoiny finoana Islamo fa izany tokoa ny fomba mampanao isaka ny tonga ny Eid al-Adha tahaka zao. Ka insha Allah tsika hiditra ao anatin'izany fanaovana sorona izany. Saingy amin'ny finoana Islam dia misy ireo fepetra takina amin'izany fanaovana sorona izany. Ka ho anao izay manam-paniriana hanao sorona dia ireto fepetra takina amin'ny biby fiompy izay ataonao sorona. Voalohany, ny biby atao sorona dia sokajy efatra ihany. Voalohany rameva na ny chameau, faharoa omby na ihany koa bœuf, fahatelo dia ny ondry na ny mouton, ary ny fahaefatra dia osy na bengy na ihany koa chèvre. Izy anankiefatra ireo ihany no hanaovana sorona, fa tsy hoe handehanao sorona akoho anao na vorontsiloza na gana na gisa dia tsy tafiditra ao anatin'izany fanaovana sorona izany, fa na izy rameva, omby, ondry ary osy. Faharoa, ho anao izay anao sorona rameva dia tsy maintsy feno 5 taona farafahakeliny. Ho anao izay anao sorona omby dia tsy maintsy feno 2 taona farafahakeliny. Ho anao izay anao sorona ondry dia tsy maintsy feno 9 bolana farafahakeliny. Ary ho anao izay anao sorona osy tsy maintsy feno 1 taona farafahakeliny. Ireo no takina amin'ny taonany. Manaraka an'izany ihany koa ho anao izay anao sorona dia jereo tsara ireo biby fiompy izay anaovanao sorona. Tsy mila misy klema izany, na amin'ny masony ohatra hoe balana na gila, na ihany koa voatsindrona ny zavatra ka misy faritra kely, na ny tandrony dia tsy mila ihany koa tapaka, ary ny sofiny dia tsy mila misy tapaka, ary tahaka an'izany ihany koa ny tongony sy ny tanany dia mila mitsangana tsara izy. Ary biby izay atao sorona ihany koa dia tsy hoe biby marary, na ihany koa biby izay hoe misy aretina. Tsy izay no zavatra andeha atolotra antsika any Tompo Allah. Satria tadidio tsara fa ny sorona dia karazana fanolorana ile tsara indrindra any aminao ho an'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'io andro lehibe dia na Eid al-Adha io. Karaha safidy ianao zavatra ratsy na misy kilema na tsy mifanaraka amin'ireo fepetra izay tenentsika teo dia tsy azonao le valisoa lehibe amin'izany fanaovana sorona izany. Ka insha Allah ireo fepetra ireo dia aoka samy tandrina izay anao sorona, hijery tsara ny zavatra izay ataony sorona so dia misy kilema na ihany koa tsy ampitaona izay zavatra izay anaovantsika izany sorona izany. Insha Allah raha ampitso dia iresaka itsika mahakasika fepetra indray takina amin'ireo olona izay hanao an'izany sorona izany, hoe oviana izy manala volo farany sy ny hoho, ary inona zavatra takina sy tokony ataony eo ampanaovana izany sorona sy ny zavatra teneniny eo ampanaovana izany sorona izany. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime, fa insha Allah mbola be dia be zavatra zay ho zaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.